Das ist nu nog wat. Das ist wohl Ahí se llamó. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo manatrika izao fotoana izao isika izay fanompoam-pivavahana ety amin'ny fasana noho ny fodimandry ny Andriamatoa Rakotoniaina Alain izay nivahiny 12 taona teto ambonin'ny tany. Ho aminareo rehetra ane ny fahasoavana, ny fiadanana, ny famondram-po avy amin'Andriamanitra Ray sy Jeso Kristy Tompontsika. Amen. Ry havana andeha iarahantsika rehetra manatanteraka ny laharan-kira fa 720 sy 800. 720 sy 800 ny andininy voalohany sy ny faharoa. 720 sy 800 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ny trano raiko trano madio
tsy misy maorina zava-manjo aviry malahelo ankao mizora fa izy apiditra anao sambatra re zay tonga ao faly tokoa zay tafiditra ao mandalo zao fiainana zao ka aza sondriana aty ianao ny raty zay mitona reseo ny any an-danitra no mba irio sambatra re zay tonga ao faly tokoa zay tafiditra ao 7:valopolo voalohany sy ny faharoa mitrano ny rakiotra no madio tsiny sy maorina zava-manjo avy arima laelo ankao mizora fari sy ampititrana sambatra re zay tonga sambatra re izay tonga faly toko izay tafiditra mandalo izao fiainana izao ka aza sondriana aty ianao ny ratsy izay mitana reseo ny any anda ny trano mahiry sambatra re zay tonga sambatra re izay tonga faly toko izay tafiditra ry havana malala eto amin'ny fotoana nomboan'ny vovoka iverina ho amin'ny vovoka indray dia aoka hoenotsika ny tenin'Andriamanitra fa voasoratra hoe ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady votom-pahoriana mitsimboka tahaka ny voninkazo izy ka ajinjana ary mielona tahaka ny alika izy ka tsy mitoetra ary narefeo avy tany an-danitra nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy fa ny asany manaraka azy hoy ny tompo izao no fananganana ny maty sy fiainana ary izay mino ahy na dia maty azy dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay hoy ny apôstôly fa i Kristy no antony hahavelomako ary ny fahafatesany ho azoko tombony ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay amen. Ivavaka isika ry havana Andriamanitra rainay ianao any an-danitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay lay fananganana ny maty lay fiainana misaotra anao izahay ny amin'ny fotoana izay nomenao 20 taona ny arahany aina tamin'izao mpanomponao izao misaotra fa nampindraminao anay izy ankehitriny kosa modimandry ao aminao izy misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra izahay satria izany nampianarinao misaorany amin'ny zavatra rehetra ko na dia ao anatin'ny fahoriana mangidy azy dia misaotra anao izahay misaotra satria nanome anay niara-ny aina taminay nandritran'izay taona maro izay ianao niara-ny aina taminay izany mpanomponao izany ankehitriny tompo indreto izay mbola velonay mino anao ankehitriny misaotra anao izay nao amin'izao ora sy fotoana izao fa afaka mitory ny filazantsaranao afaka mifampivavaka ary afaka mangataka aminao ihany koa mba hanangana anay rehetra amin'ny maty ao amin'ny fahotana fa mba ho velona amin'ny fahamarinana ary rehefa miala amin'izao fiainana izao ihany koa izahay aoka mba tena hitoetra ao aminao Kristy izay antenainay fa hitoerany ty havanay ity ihany koa amin'ny fananganana ny maty dia mba ho raisinay ny fitahiana ho tonono ny zanaka ao malalanao manao hoe aviry zanaka no tahiny raika mandiva ny fanjakana voavitra ho anao hatrizay nanorenana izao tontolo izao omeo anay ny Andriamanitra ray ny famondram-po amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fampahirezana
ny fampiononana, indrindraindrindra omeo anay ny finoana marina mba hahafahanay mijoro vavolombelona, ka na dia ao anatin'ny fahoriana azy izahay dia mitraka mijoro vavolombelona mba ho fianarana ho an'ny mino. Manantena ny fanatrianao feno izahay, manantena ny fombanao amin'ny fandaharam-potoana rehetra izay atrenay ankehitriny. Ko rehefa miala amin'izao toerana izao izahay dia tsy ahatsiary fahabangana na dia eo aza ny fandaozana izao mpanomponao izao anay, fa kosa ianao ameno anay tsirairay avy, ianao no ampahery, ianao no anohany, ary ampitraka ny ray aman-dreny, ny vady aman-janaka, ny ray tapo, ny fianakaviana manontolo ao anatin'izao fahoriana izao. Dia mianoana ry Andriamanitra rainay eo, noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay mampanantena anay fiainana mandrakizay, naonaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, amin'ny fotoana tahaka izao no anehoantsika ny finoantsika. Amin'ny fotoana tahaka izao no hijoroantsika vavolombelona, ko andeha ary isika rehetra ry havana iombona anambara-pahabe maso ny fanekempinoana izay iombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, ary tena hijoroantsika vavolombelona izany finoantsika izany. Hiara-nambara ny fanekempinoana voalohany isika ry havana manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pônty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy any ny havia ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-kelo, ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Isy fianakaviana anao irairay izao ry havana, ary aorianan'izay dia ho apetraka ny tsodrano. Pandalula zaura hitanao aniwani fasani rai misy zay dadako izay tsy mba misy mpamaly, tsy misy mpijery, awitadatiana miondam-bato manirery. Lazao lazao ramba manakambara, na uvavaka indray mbava ihany, na fembonikazo tsara uveluma, oetiko apetrako any rilay tokana ny antako nokoloko aok'izany, sy tako intsony lasanao rery fasanao, dado izao any ekatomany mahery ny akasony tany, fa folakandry ny ankinana, nefa nye izany na tia ny tany na tsia, mbola ao ihany ny lanitra mbolodorio, dado anono hoe mifampiandry, mbola ho aviza isy zandry, isany dadako ndray androany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo izay niatrika izao fanompoam-pivavahana izao, raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raiso amin'ny finoana mba ho tanteraka amintsika rehetra ne izany. Andriamanitra ny fanantenana ameno anareo amin'ny fiadanana rehetra, amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina, ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ho aminareo ny fampahirezan'ny fanahy masina. Amen.
tapitra ny fanimpom-pivavahana ao anatin'ny fanotriana ny razana dia isika fianakaviana natanteraka ny hira voalahatra 480 ao ny lanitra tsara tokoa 70 ary io ny tahotra ry olona osafo fa izao dia atolotra ny fianakaviana ny fandaharam-potoana manaraka. Misy fianakaviana izay mbola hamangy vetivety dia angatahana ho tanterahana izany famangina izany izao satria misy olona tsy nahatratra tany amin'ny famangina dia ho tanterahana vetivety izany. Amangy izany misy fianakaviana roa tota amangy izao dia anatanteraka izany izy ireo izao. Le fianakaviana roa tota angatahana tonga dia mba mifanantona tompoko dia atao famangina iray ihany fa tsy tonga dia manantona zany ianaroa dia miara mamangy izao izay mbola tsy namangy zany dia angatahana anantona anatanteraka izany famangina zany izao. Eny rizy mianakavy tsy afa-mono manoloana zao fa isan'ny fianakaviana havana raha teo koa namana matsakaiza na reny zavatra mitrangasy midona tamintsika mianakavy dia mahatsiaro fa isika na dia maro izy tena ray ihany manoloana ireny fahoriana ireny ny toerana nipetrahana sy ny varavarana voana miara-mizaka ny alahelo ny fahoriana dia antsika mianakavy dia mamponina nareo aminarany tompo zahay mba hananana toko sy fanantenana fa izy ny fandahatra ny androntsika ary raha fony fotoanandro fa hialantsika amin'ny tany tahaka nytony dia mba ho raisin'Andriamanitra eo ankavanana omeny fitahina ary omeny ilay fanjakana mandrakizay koa ireto zahay mampahirinareo amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny lalan'izany teny filarin-tsoso fampinoana izany ary marika izany fiombonana aminareo izany na ny malagasy ilay antony namantsika dia mampahatsiaro fa nivelona hoany rampitsombary ny maty randandramina ary ray aman-dray ny ombonana ny lasa dia misy adidy avy aminay tsirairay avy reto atolotra fiaraha-mizaka fiaraha-mitondra izany alahelo izany. Tanterahantsika ny laharakira fa 480 ary ao ny lanitra tsara tokoa izay fonenana mandrakizay tany be asambarana koa ao isika iona indray ataontsika izany izy izany eo mpanikihana ny 700 ihany koa avy eo. Ao ny lanitra tsara tokoa izay fonenana mandrakizay tany be asambarana koa ao isika iaona indray mifaly mihoby ao isika iaona indray mifaly mihoby ao isika iaona indray ao ny lova izay maminy fo sy fiainana mandrakizay voninahitra tsy mba olo ao isika iaona indray mifaly mihoby ao isika iaona indray I'll
Andonjay aloha rehefa vetsika vérifie fa andao aloha dia amboariny zalahy dia vérifie tsika rehefa aveo. Zao misy oatra olona aloha dia rehefa vetsika vérifie moramora aloha. Izay manatrika atsika eto fotsy volo ary manakaja sy voninahitra rahateo. Ao ireo andriam-bavilanitra izay tatamo endriky ny farihy, rado endriky ny vozona, mipetraka ireo ravaky ny tokantrano, mandeha ravaky ny lalana ary nitondra volvolana ankibo nisotro rano tsy tiana ny ankinidriny rery. Ao re zokobe toaray zandry mahaleo mahalasy kely meojoro sonjony oetra akondro ary vatiny sonotry ny tany. Ao ianareo havana matsakaiza rehetra izay manany hajany sy ny voninahitra. Iteny foy eo anatrehanareo dia miala tsy indrindra ary miala fondro, dia izany no andraisana fialantsiny eo anatrehan'izany. Nomena tokoa zany fitenenan'izany dia mahasolanga fa raha tsy nomena mantsy mahajoko. Koa ny fisaorana sy ny fankasitrahana hono tahaka ny tara masoandro, ny avo ny trano milo. Isaoran'Andriamanitra mpandahatra ny fiainantsika menakavy. Izy ny tompon'ny fiainana, izy ny tompon'ny fahavelomana, izy mandahatra atsika ary na amin'izao fotoana izao aza dia izy koa naka zao mpamandriamanitra izao ody any aminy. Dia tsy iza tsy akory fa itomboko larako tinyaina solo maniraka alaina welona izay antony miatongavantsika tahaka an'izao noho ny fitoran'Andriamanitra. Misaotran'Andriamanitra rano meny antsika zany mpanompono zany rehefa nivahiny tao anatiny 7 taona mahery eto amin'ity tany fantalovana ity. Tsy manome tsinan'Andriamanitra tsika fa izay no lahatra, izay no fandaminana. Koa amin'ny anaran'ny fianakaviana manontolo, amin'ny anaran'ny vadiny, ny reniny, ny zanany, ny zafiny, ny mpiray tapo, ny fianakaviana rehetra sy ireo mpiray tapo amin'ny vadiny, ny havana sy ny fianakaviana manontolo no anehoana fisaorana lehibe fankasitrahana antsika menakavy noho ny amin'izay fitiavana lehibe tsy voavidy vola naseho anareo. Fa raha mbola teo am-pitsaboana maro tokoa ny azakazaka sy ny dodidody nampahery sy mitondra mibavaka, raha tojo fa nilatsaka ny zavona ny fidimandra ny mpampon'Andriamanitra izao dia ny dododo ianareo nandany fotoana, nandany vola ary naneo zany fitiavana sy ombonan'izany. Raha maha-olombelona dia mety tsy valina izahany fa Andriamanitra manaka-re-pahasoavana ny hamaly fitia antsika rehetra. Anehoana fisaorana manokana eto ianareo mpitandrina, mivady sy ny fiangonana manontolo amin'ny fijekema tranovato faravoriky. Ao koa ny amboarapeo ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'izany fiangonana izany, sampana sy ny sampanasa ao amin'ny fiangonana io. Tsaroana tokoa fa zava-dehibe ny fampaherezana. Tsy adino koa anareo aty an-tanirazana ao amin'ny fijekema Ambotsoa valan'ny Kristy manarika atsika nitondra fanompom-pavahana teo any ray aman-dreny mpitandrina nitarika ireo birao ary koa ireo kristianina rehetra ny fampahery tamin'izao fahoriana izao. Ao koa ny eny fijekema tany fisaka zay ny havana matsakaiza rehetra. Tsy adino ny toerana izay nialana fokotany Amboropotsy talata maty ary indrindra ny fokotany eto an-drano malaza. Ny fokon'olona, ny mpiaramonina rehetra ary dia tonga ny dododo nampahery. Azo lazaina tokoa ry havana fa teo akaikinareo tokoa zahay, maivana ny alahelo, afaka ny fahoriana, nitoranareo reny teny mahafinaritra mampahery reny, toranareo vavaka indrindra ny tenin'Andriamanitra ary koa fanohanana tamin'izay fiaraha mitondra ny mavesatra amin'ny fanomezana mba hiaraha-mantanteraka ny fitorana zao fahoriana izao. Noho izany dia hoy ny tenin'ny fianakaviana, mankasitraka anareo tompoko, Andriamanitra ny hamaly fity, Andriamanitra nokatra ny lanitra fitehirizan-tsoka izara ny fitahiny mananambiampy ho antsika rehetra.
mirariana dia mba omen'Andriamanitra hery sy tanjaka sy fahasalamana ny tsirairay, omen'Andriamanitra zay kasaina sirina sy tadiavina ho tanteraka izay fitadiavana na fambolenana fiompina na asa mandraharaha, orovan'Andriamanitra amin'ny loza sy ny zava-tsatra sy manahirana isika mianakavy. Ary zava-dehibe ny fitiavana naseho anareo, fa ianareo koa niaraka tamin'ny fianakaviana, tongotra miara-mamindra, soroka miara-milanja, tanana miara-mandray, maso miara-mijery, sofina miara-miaina, fo miara-mitempo, fa na miara-mivavaka mba halavorary ary hanamaivana ny fahoriana tahaka an'izao. Marina tokoa ny tenin'Andriamanitra hoe ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Eo akaikin'Andriamanitra tokoa satria nareo nataony fitaovana mba ho eo akaikinay mandrakariva, hanala zany alahelo zany. Tsy ny harena no mahatsara antsika, tsy ny volana ny voninahitra amin'ny maha-olombelona no mahatsara antsika, fa ny eo akaikin'Andriamanitra. Ary porofon'izany ny fitiavana zay naseho anareo anay. Mandalo tokoa ny fiainana, inona ny hafatra dia ny hoe andehitsika ifankaty, andehitsika ifamela heloko, andehitsika mba ifampahely ifanampy amin'izao fiainana izao. Koa mitsodrano anareo zahay, rehefa vita zao adidy zao, ho tonga soamantsara any atokantrano, ambin'Andriamanitra amin'izay atao, ny andro ny lanitra sy ny tsiro ny tanany irotsaka amintsika mianakavy, ary ambinina amin'izay atao. Mety tsy hovalinay olombelona fa Andriamanitra mamary fity antsika rehetra. Ny rina dia tahaka ny finoany ny fianakaviana, ka samy teny hoe na dia levinay zany nofoko sy ny foko, dia mbola vatalapo ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Zava-dehibe ny fahatongavantsika rehetra eto, ary dia mankasitraka indrindra tompoko mankatelina izao fitiavana naseho nareo zao, satria raha lafiny ny maha-olombelona dia naseho anareo zany ny fandaniana harena, ny fandaniana fotoana, ary ny asa mandraharaha nafonareo zany mba ifampaherezana. Dia mankasitraka indrindra mankatelina ny tompony hamaly fitianareo ka mitsodrano antsika rehetra mba ho tonga soamantsara ny tokantrano araka zany. Manaraka izany tsaroana, misy mariky ny fitiavana sy adidy mbola tokony tanterahan'ny fianakaviana sy tompoko lahy amintsika izay manatrika etonao amin'ny fiarahamonina na amin'ny fiangonana raha teo. Dia misy mariky zany fitiavana sy mariky ny fiombonana araka izany. Dia misy reto valopo reto atolotra amin'ny fitiavana. FCKM valan'ny Kristy Ambohitsoa. Dia mba atolotra zany dia mba misorotena tompoko azafady indrindra mamandray azy arak'izay. Dia misy koa andro fararakitra omenan'ny fiangonana raha teo enkeo. Dia misy ho an'ny fokotany Andramalaza. Dia ho an'ny Valala Fiandofasana ary solon-tsavony amin'ny mpikarakara zao toeran'izao, ary ny mpanadio ny toerany. Eny azo. Dia vokatry ny fo, vokatry ny fitiavana ireny mariky ny fiombonantsika rehetra. Dia Andriamanitra le hamaly soa, hamaly fity antsika tsiraray avy. Na dia lavitra zany fiditsika, lavitra ihany koa ny lalana, dia tsaroana fa zava-dehibe ny feona tahaka an'izao. Fanirian'ny fianakaviana ry havana ny mba ifandray tanana aminareo, ary dia zao nanaovantsika azy ifandray tanana ny fianakavianareo zany misy olo-tenany eo dia ilahatra etso. Dia ny angaviana mba dia ny tsika zay mba mandeha mba manaja le lavidavitra tsika zany fampitsipina, dia tsika mandeha lavidavitra zany mba mandray tanana meloa, dia itsika ety toerana mamaran'izay. Dia mirary soa tompoko ho ten'Andriamanitra, ary dia eona amin'ny fifaliana indray fa tsy ny fahoriana ihany no iarahantsika. Amin'le fandaminana fandraisan-tanana teo dia zany tokoa fandraisan-tanana, fa tsy mifanoroka akory. Azo atao mifanoroka misy fotoana zay satria somary hely tsika raha tahiaka mifanoroka, dia mandray tanana dia lasa hatrany hatrany. Dia eo ihany na rehefa tsy hoe noanina akory dia mitoy ao. Dia mirary atsika rehetra tompoko ho tain'Andriamanitra soavadia, ary dia mirary soa ary mankasitraka ny fiombonana sy ny fankaherezana. Soatra tompoko.
Belum ya, ya.
Di farad. Mana makan di Republik Mesir?